Raha banao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao toy izao ny sara azo avy amin'ny zana-bolana tamin'ity an'ity mbola ahitana tandrifin-drahona hatrany amin'ny tapany avaratra atsinanan'i Madagasikara iny amin'ny ankapobeny mahalana hatrany aloha zay tandrifin-drahona izay ho an'ny faritra sisa kosa indray dia maina ny andro raha ny 3 andro avy no jerena ary mety tana zavina vao maraina hatrany raha ho an'ny avoatany sy ny atitany atsinanan'i Madagasikara iny mazava ho azy ny maripana tsy misy ny afivana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina misy hatrany ny zavina ho an'ny atitan'i Madagasikara mandraondraona mety olalovana tandrifin-drahona vitsy ny any amin'ny faritra Sava sy ny faritra Ambatsoa ary ny faritra Analanjorofoa ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no mibatoerana aorian'ny zavina ihany koa mazava ho azy dia ibalika tanteraka ny masoandro ho an'ny rapisy atolakandro mety andraona amin'ny sitokotoko ho an'ny atitan'i Madagasikara sy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny nosy iny ny ambiny dia anjakany masoandro hatrany raha ny maripana vovinavina amin'izay androny rapitso izay 4 degré celsius ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritra ivakina karatra manodidina ny 4 degré celsius kosa ho an'ny voatany raha ny any amin'ny tapany atsimo andrefany nosy no mety milatsaka hatrany amin'ny 5 degré celsius ny maripana vovinavina amin'ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanana ary mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vovinavina any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ny talata mbola maina hatrany ny andro aoriny zavitany vao maraina indrindra ho an'ny avoatany sy ny lemaka atsinanan'ny nosy torak'izay ny any amin'ny tapany avaratra andrefana sy morotsiraka andrefan'ny Madagasikara manontolo iny dia saika ny masoandro hatrany no ibatoerana fa mety ahitana tandrifin-drahona mahalana kosa ho an'ny morotsiraka ny faritra atsimo atsinanana sy ny faritra nosy satria dia mety kasika amin'iny tendrony atsimo atsinanan'i Madagasikara iny ny rindraona izay andrasana andalo ato atsimony Madagasikara ato ny maripana vovinavina amin'izay androny talata izay eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo ny maripana ambany indrindra ho an'ny avoatany raha ny ambony indrindra kosa indray 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary mety hidina 17 sy 19 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra any amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy any vinavinaina miakatra hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra boenia amin'izay androny talata izay hatrany amaranantsika ny fandarana ary ny alarobia dia mbola mety ahitana zavina hatrany ho an'ny atitan'i Madagasikara mety hitoy ihany koa ny tandrifin-drahona vitsy izay hitantsika any amin'ny faritra atsimo atsinanana sy ny morotsiraky ny faritra anosy ary mety ahitana tandrifin-drahona mandalo ihany koa ho an'ny morotsiraky ny distrika Nantala manakaiky ny Maroantsetra ihany koa ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no mibatoerana ny maripana vovinavina amin'izay androny alarobia izay miakatra hatramin'ny 15 degré celsius ho an'ny avoatany raha toka misy fidinana 15 degré celsius kosa ho an'ny tapany atsimo atsinanan'i Madagasikara iny tsy dia misy ny afivana goavana amin'ny morotsiraka ambiny kosa fa mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius hatrany ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko